Ray avy indray ralasana babimalala amin'izao fotoana izao. Tonga indray ny fotoana izay ionatsika ifandresantsika, ifampizarantsika tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay iarahanao amin'ny Pompom-Andriamanitra rado eto amin'ny radio bitsika dia fahasoavan'ny tompony mino antsika tsirairay avy indray ka mino ny tenin'Andriamanitra aloha dia hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao satria ny amin'ny fahasoavanao noho ny fitantananao dia tafavory soamantsara eto indray izay velonaina Jesosy. Ankehitriny Tompona tonga ny fotoana hienoana ny teninao dia matoky Tompo fa manana teny omena an'ireto mpanomponao izay mihaino reto ianao n'aiza n'aiza toerana misy azy ireo maneran-tany Jesosy satria efa maneran-tany ny hainoana izao tenin'Andriamanitra izao dia misaotra anao ny amin'izany ary dia hamangina isa-tokantrano, hamangina isam-baravarana izay mandray an'izao tenin'Andriamanitra izao indray ianao. Za dia fitaovana ihany Jesosy fa ianao ny tompon'ny teny ka irao ny fanainao masina hanositra ka tonga amin'ny teninao tahaka ny sabatra roa lely hitsatoka any am-pon'ny olona tsirairay avy ihany ary dia haniry sy hamokatra be dia be amin'ny fiainan'izany teny izany. Misaotra Jesosy ary ny devoly sy ny satana dia afatotra amin'ny rahanao tsy manan-kery tsy manam-pahefana ary elingelina izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hijerentsika androany ifampaherezantsika dia tantaran'i Jona no jerentsika. Tantaran'i Jona no jerentsika. Ampahery ny mpanompon'Andriamanitra, ampahery antsika rehetrarehetra anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Jona moa dia fantatritsika tsara, tsy dia hamaky tenin'Andriamanitra lavintsika satria fotoana voafetra ihany. Fa raha hovitiniko aminao dia i Jona dia mpanompon'Andriamanitra anankiray natsangan'Andriamanitra, nirahan'Andriamanitra hitory teny any Ninive. Hitory teny any Ninive araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe ao amin'ny Jona 1:1-2 manao hoe mitsangana makanesa any Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Izany hoe nandefa fampitandreman'Andriamanitra zany. Andriamanitra raha lasana babimalala dia tsy mamely tampoka zany. Tsy mamely tampoka zany Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tena amina fitiavana. Misy fomba fitentsika hoe arangaranga ohatran'ny basy aty fitiavana ka eto Andriamanitra dia manana basy fa ho aty fitiavana, ho atifitra ny zanany. Izany hoe manome fampitandreman'Andriamanitra. Ny rahany Jona hiteny amin'ireo olona ireo fa ho avy hamely Andriamanitra. Ho avy hamely Andriamanitra afaka 7 andro. Ny zavatra voalohany jerentsika androany dia izao. Ny toe-po tao anatin'ny Jona. Rehefa natsoin'Andriamanitra izy hanao an'izay asa izay, adidy ngeza be asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra ngeza be miandry mpanompon'Andriamanitra izay ny fidian'Andriamanitra. Asa ngeza be zany satria tanàna anankiray. Misy tanàna anankiefatra ao amin'ny Baiboly ao. Sodoma, Gomora, Seboima dia Adma. Ireo tanàna ireo dia nilevon'Andriamanitra tamin'ny afo. Nidina avy any an-danitra satria izao tafapaka teo amin'Andriamanitra rehetra ny fahotan'ireo firenena ireo. Fa eto koa misy tanàna 5 Ninive ny anarany. Tafapaka teo amin'Andriamanitra koa ny fahotan'izy ireto ary nandefa Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, hiteny amin'ny olona hoe ho asian'Andriamanitra tahaka ny Sodoma sy Gomora ity tanàna ity, afaka 7 andro. Fa ny olana dia izao, niaingy Jona dia lasa izy nandeha tsy nakany Ninive izy, any amin'ilay tanàna lehibe, fa amin'ny 1 nefa Jona nitsangana nandositra ho amin'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, izany hoe nitsoaka an'ilay antson'Andriamanitra, nitsoaka an'ilay mission nomen'Andriamanitra. Raha lasana bavimalala. Raha ianao ny antefahan'ny safidin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra mission, nomen'Andriamanitra adidy ho atao, aza mitsoaka. Aza lavin'Andriamanitra. Aza mivily lalana. Fa Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra hoe ianareo izay rehetra efa novidiko dia tsy mba ho ariako, tsy amin'ny fitahiana ihany izany fa rehefa mividian'Andriamanitra koa ianao asan'Andriamanitra dia tsy havelana ianao raha tsy vita iny asan'Andriamanitra iny. Tsy havelana ianao raha tsy mahavita an'iny. Izao ny zavatra nitranga. Lasa izy nandeha nitsoaka, nandeha naka sambo izy any amin'ny 7 any. Nandeha sambo izy dia mandeha any amin'ilay sambo classe économique ireny mihitsy ngamba raha misy an'izany amin'ilay sambo tena milamina ny dia. Ohatry ny olona andeha vakansy Jona. Izao nefa raha lasana bavimalala tsy vakansy nanirahan'Andriamanitra azy. Fa hamonjy tanàna lehibe anankiray. Tanàna lehibe fa misy olona be dia be sarobidy amin'Andriamanitra ao. Ary nialan'Andriamanitra nenina. Dia izao ny zavatra nitranga. Rehefa nivily lalana i Jona, sambo hafa niraisiny ho any Tarsisy. Raha direction any amin'ny ankavia zany dia nakany amin'ny ankavanana izy. Fa Andriamanitra tsy mamela an'izany. 4. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery tamin'ny ranomasina ka nanonja mafy ny ranomasina ary dia efa mila ho vaky. Teto izany dia nitopatopo. Alefa n'Andriamanitra ny rivo-doza. Alefa ny tempête izany dia tonga dia korotana ny ranomasina.
Nikorompaka hatramin'ny kapiteny Sambo. Ny olona nanao zay afany rehetrarehetra amoahana ny rano, anarenana ny sambo, ahodina ny voilina tsy fantatra avy, za moa tsy mpitondra sambo. Fa i Jona kosa tamin'io lasa natory. Voalaza tena marina fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniko ny torimaso. Hitana olona milamin-tsaina, olona matory ara-panahy. Le olona natsangan'Andriamanitra hitondra fifohazam-panahy de matory ara-panahy tao anatin'ny sambo. Raha misy aminao iantefana izany tenin'Andriamanitra zany, na raha iantson'Andriamanitra ianao, aza matoritory. Ndrao tafidrivotra ny hamoazan'Andriamanitra anao. Fa ny asan'Andriamanitra raha lasina am-bava-malala ary pastera namako isan-karazany. Mpanompon'Andriamanitra aza atao ambany-javatra. Zao ny zavatra nitranga. Ny olona zany nikoropaka. Nakao am'le efitra nisy an'i Jona kapiteny Sambo de niteny hoe ianao ty reniko ny torimaso foana ozy izy mitsangana de mba hatsoy ny Andriamanitra ao. Fa ny olona rehetra ry samy efa miantso ny Andriamaniny. Ny silamo ny antso ny Andriamaniny, ny bodista ny antso ny Andriamaniny, ny zay rehetra samy nanan'Andriamanitra atao fa samy ny antso ny Andriamaniny. Mba hatsoy koa ny Andriamanitra ao. Ka io mihitsy le Andriamanitra itsoahany Jona, le Jehova naniraka azy angeny itsoahany. Tsy te hiantso an'io izy satria izy ary nitsoaka an'io. Fa zao rehefa nataony filokana. Nataony filokana. Inona ny mahatonga an'izao? Any andininy fahaenina nivaky Jona nanao hoe hoy izy tamireo, Hebreo ary Jehova Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, de izay nanao ny ranomasina sy